Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no ifampiara-pahatsika hatraty ty andro lehibe izay niantsony atsika ity handray ny fahasoavana avy amin'ny teniny. Ary koa ilazako eto fa ny dokotera Andrea tsy mialomanana Rivo Salomon izay mpitandrina any amin'ny fiangonana protestanta any Abidjan, Côte d'Ivoire, ny tompon'anjara. Kanefa noho ny tsy fahafahany dia nahatonga taratasy amiko izy mba hanao ny anjarany. Nanaiky izany aho satria everiko fa antson'ny tompo izany. Ny zavatra fahatelo dia zaho tsy mba dokotera, zaho dia pastora tsotra retraite. Ary indraindray aza tsy retraite fa miretareta satria nadian'ny programa izay nomeny topo sosiadino ahy aza dia hadinoko any androany maraina. Ary matetika dia ny ramatoako no manitsy mba atao foatran'izao, ny vozon'akanjo mba atao foatran'izao, zay le retraite, kanefa dokotera no tompon'anjara androany. Kanefa ny fanahy moa dia fanahy ihany, ka sy salasalantsika ny hiakina amin'ny fanahy, ka dia vavaka atsika tompoko. Mitera sy mankalaza ny anaranao masina izahay, ry Andriamanitra rainay any an-danitra ao, no ny fahasoavanao lehibe dia lehibe ka niantsoanao anay ho amin'ity toerana ity handray ny teninao hiaina sy ho velona amin'izany. Ary misaotranao koa izahay no izao tolakandro izao izay nandrenesana ny teninao nentin'ny mpanomponao teo. Ary mbola ametrahanao anay koa handre ny lahateny izay atao eto, dia mangataka ny fanahinao tokoa mba hiasa ary hampahatsiaro anay zavatra maro, fa nirahana ho amin'izao tontolo izao tokoa izahay, fa sy nirahana ho an'ny edena na ho any an-danitra. Ary raha izao tontolo izao anirahana anay dia izao tontolo izao manahirana anay ihany. Ka dia treho amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny lahateny izay atao eto izao, amin'ny anara soa ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohateny anjaratsika dia ny hoe raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Galatiana 5:5-20. Raha miresaka ny Galatiana dia miresaka n'izao tontolo izao, raha ara-tantara no jerena. Atao hoe izao tontolo izao satria ny fielezan'ny frantsay eran'izao tontolo izao dia zavatra tsy takona feniny izany, fa na dia ny teniny fosiny aza dia mampivondrona firenena maro ataony hoe fiombonam-ben'ny francophonie. Izany hoe ny olona mampiasa teny frantsay na feno na tapatapany dia voafaokan'izany daholo. Avy amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana ity lohateny anjaratsika ity. Ny epistily dia nosoratana ho fampahiratana ny mason'ny kristianina tany Galatia, izay no hajambain'ny mpampianatra sandoka sy ny fanompoatsapy. Ary Paoly dia apôstôly voason'i Jesosy Kristy
ka notendreny ho iraka hitory ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Ny kristianina tany Galatia no ataony soratra masina hoe Galatiana. Galatia dia tany anankiray tany atsinanana any Azia Minora, tany amin'ny ilany atsinanan'izao tontolo izao fantatra tamin'izay. Araka nilazay ny mpahay tantara, ary eo nimiditra le hoe izao tontolo izao nyresahana, ka mba anaraka tsara isika mba tsy hanao hoe lava loatra koa ny toroteniny atidahy. Araka izay lazay ny mpahay tantara dia ponina tany Frantsa ny findramonina tany amin'iny tany atsinanana izay fantatra tamin'izao tontolo izao tamin'izay io ny Galatiana. Ka i Frantsa mbola tsy Frantsa no anarany tamin'izay fa mbola Gaule. Ka ny ponina tamin'izay dia natao hoe Gaulois. Io Gaulois io no fiavian'ny razambe Frantsay, io Gaulois io no tonga tany Galatia. Ka nataiza amin'ny tany Eropa iny no misy Galles na Gaule dia fianakaviam-beny zany ary olona sasasy maditra, pays de Galles, Galaliana. Ny Galaliana dia olona tsy mandefitra, mba hanana sombisombiny kely Petera mbola tavela ho aminy, ny riatany amin'ny mesapika ny sofiny olona nagnadalan'i Jesosy. Ary zay mahalalana hoe razambeny Gaulois ry zareo. Ary na dian'ny malagasy aza tamin'ny fanjanahantany dia nampianarina hoe ny razambenay dia Gaulois, nos ancêtres sont les Gaulois. Nisy zany, za zao dia mbola nahatratra an'izany, nanao tsy anjery an'izany. Koa dia tena nisy teto an-tany tokoa ny Gaulois, zay ny andohan'ny Galatiana ary ny andohan'ny Frantsay. Araka ny tantara dia olona mahery vaika sy lianady, sady nahery anady ry zareo reo ka nandresy firenena maro. Saroko tany amin'ny taona 1957 tany nisy mpiady mahery vaika natao vers Saint-Gétorix, razamben'ny zareo reto, levina mihitsy zay rehetra nalehany. Nolazainy tamin'ny fotoan'androny fa biby dia mampatahotra mihitsy zany Gaulois zany, monstre, olon-doza zany ny Gaulois. Mpandravarava, papzaly, miferinaina ny firenena rehetra zay notafiny, mitovitovy amin'ny herisetra ny Babyloniana sy ny Assyriana tamin'ny andron'ny Israely. Raha mahatsiary Babyloniana isika dia tsaroana fa nataon'Andriamanitra fitaovana nikapohana ny zanak'Israely tamin'ny ditrany ny biby dia masiaka Babyloniana. Nanana toetra sy afa-po amin'ny zavatra tokana koa ny Gaulois. Raha manana iray izy dia te hanana roa. Fomba enti milaza fotsiny zany fa izao izay hitan'ny masony dia tiany ho faritana ho azy. Dia hitasika tsara ny fanjanahany zany toetra zany fa na aiza na eto amintsika eto aza dia misy zany olona te hamaritra ny zavatra rehetra ho azy. Ka na dia tipalitaoko ty aza ny tiany, raha manana fahefana izy dia tsy maintsy etsorony aminy ny fihanahany zany atao hoe rivotra ny zareo Gaulois zany na ny Frantsay zany. Dia ny tanora raha atao alohaloha ao aza dia misy mpihira anankiray natao hoe Raindimy zay, nanao hoe soany manandroa, tsy te hanandraika, soany manandroa rehefa manandroa soany hanatelo. Zany mbola alama hoy ngay atagny manandriana, mbola alama ny zavatra nataony zareo tamin'izay. Ka taloha ela be io tono nitranga ny Gaulois tany amin'ny 300 taona talohan'ny Kristy tany, dia efa niparitaka eran'ny Eropa ry zareo, ary zay nahatonga le zavatra ny voalazainy ateo. Ka maro tamin'ireny ny atsinanana dia tonga n'ity amin'ity tany ity. Koa satria olona nahay ny ady izy ireo dia resiny zay rehetra ny fanaitra taminy. Tamin'izany moa mbola ady sy ady basy, fa ady amindefina, ady amina tindro, ady amina kibaim-bory, dia zay atanana tokoa no miasa, lefina. Ary zany ty zavatra efa niely fony mbola tsy nisy akory aza. Ny repiblika misy atsika tonona fahaleovan-tena atsika ty dia efa nisy nataty amintsika aza, nisy lehilahy anankiray izay nahery andefina
lehilahy nahay miady nahery andefina natao hoe randriananjaharo ny tany izany lehilahy randriananjaharo ny tany zany zay no niaro ny Sandra sy Lalangina tamin'ny fananiam-bohitra nataony Ambaniandro taty tahaka izany ny Gaulois razambe ny Galatiana nahery anato ka nahazo ampahatany zay farany tombony lehibe tany Azia Minora lasa zany tany Romana ihany nefa ry zareo ka tao amin'ny andro ny Kristy indrindra ny tranatonga azy ho zanatany Romana. Ny Romana dia fesy ka la dia lasa zanataniny aza ny fanjakana anankiray dia navelany ho mpanjaka eo ihany ilay mpanjaka saingy nataony mpitarika ny fanompoana azy. Zany ny zavatra nisy halalasika ny fihanahany zany atao hoe Gaulois sy Romana izany mitovitovy amin'ny zavamisy ihany zay eran-tany amin'ny tany voazanaka rehetra ary sika dia namany zany. Zereo tsara fa rehefa tonga taty ny Fransay izay taranaka Gaulois ihany dia nanjanaka any Madagasikara niteraka korotana tamin'ny fanjakana rehetra nisy teto Madagasikara ny fahatongavan'ny Fransay ny rehitra ny ady an-trano nampiasain'ny Fransay ny mpitondra fivavahana sasany izay sady Fransay no katolika nanao fanavaka vahapo dia nampidirina ny zava-pisotro mahamamo dia nampianarina ny baolina rafitra ny ady velona ny tsy fanarahana sy voatanisa ny mahatonga ny hoe inona nahatonga ny ady. Faritra maro teto Madagasikara no nisy raha mandriaka no hararaotiny mena lamba izany krizy izany ka nandrobany fananan'olona maro nandoroan'ny tanànan'olona maro satria ny mena lamba dia no heverina ho olona te-tanindrazana ka makahala ny vazaha kanefa ny hararaotiny zany nandrobany nanao toy izany koa ny Frantsay no terena ny malagasy hagnatoro ahaizany misy ny tena harena vatosoa ny volamena no faritany vazaha ho azy ny toerana feno harena rehetra izay nisy teto Madagasikara ka tsara ny ala nisy harena miafina bois de rose voamboana varongy ny hazo sarobidy isan-karazany ny vatosoa ny volamena ny ranokarena zay no anarany tamin'izany ilay ataontsika hoe mercure rouge io no robain'ny Fransay ny harem-behivavy ireo harem-behivavy ireo talohany namoronana ny Adamaseva ny harem-behivavy eto Madagasikara dia efa namboarin'Andriamanitra tamin'ny teny dia Jesosy Kristy namboariny mba homaniny hiadanantsika dia isika izao isika ireto izay mihaino izao lahateny izao namboarin'Andriamanitra harem-behivavy talohany namoronany any Adamaseva kanefa tonga ny taranaka Gaulois izay nandrava an'izany zavatra izany. Indrindra ny zavatra nisy tena nisy ka mahatonga ny hoe nandrava zany zavatra zany dindra fa amin'ity tapany atsimo ity nizaka ny zavatra serany ainy zany ity Sandra nanorenan'i Jesosy toby ity nizaka ny zany ity i Betsileo manontolo ity sahirana tamin'ny fomba nanondranany zany hareny zany reo taranaka Gaulois izay ataontsika hoe Galatiana koa fa Galatiana tonga taty amintsika na sahirana tamin'izany zareo dia zao namorona lalamby namaky ny lalamby ny fianaratsoa manakara ry zareo mba hanondranany ny halatra ny zavatra ny manin'Andriamanitra ho antsika nangalarina ary zay no nanaovany an'io ana lalamby manakara ny zaka izany zavatra mafy sy abibiany izany sika taty indrindra fa ny protestanta ka isan'ny tondra faisana tamin'izany be dia be fa ity no tononona eto ny protestanta tany manandriana izay mazava fa luterana no vokariny filazantsara notorininga Nielsen Lund missionnaire norvégienne nalain'ny Frantsay ny Lacroix ny fiangonana norvégienne teo atapin'ny fiasinana nasipiny any amin'ny ranony manandriana tsy nanan-katao ny missionnaire norvégienne satria amina basy ny katolika tamin'izany nanao azy manao an'izany zavatra zany ka mbola farasisan'izany tsara ho mazava
renibeko dia katolika, avy amin'ny reniko dia tena katolika, ny rahalahiko dia mon père misy roa, ny cousinako dia misy ma sœur, zanak'anabavy dia ma sœur, ka tena katolika mihitsy raha ny marina. Kanefa ity tantara manodidina izao zavatra hazavaina amintsika izao. Mbola any io fa raha ny katolika eran-tany no miteny mangina na dia ny fanjakana azy, satria mbola farasisan'ilay zavatra fransay hatramin'izay. Misy fivoriana ao tanànan'ny Fianarantsoa zao, ny tanora katolika mivory eo, manandanjy zany, ka raha izay nolazaina eto dia sy dia matetika loatra ny ahainoantsika amina pilipitra mamoaka zavatra tahaka izao, kanefa androany noho le galatiana tsy maintsy hazavaina dia mba apetraky pastora Salter ihany zao mba hoantsika. Nefa raha ny tany manandrina ny missionnaire norvégienne nitady toerana malalaka ny Sarina ery ambany vohitra ery, hataon'olo ina moa ny ambany vohitra eny, ary dia nitady toerana malalaka teny zany, tantara zany ka sy mba fanadino, ary nefa inoana fa sy manembasembana ny firaisatsika ao amin'ny FFKM na oviana izany zavatra izany. Lay fomba romanina mamela ny mpanjaka amin'ny toerana nozanahany dia nataon'ny Fransay ihany koa io. Avelan'ny Fransay Madagasikara hanana filoham-pirenena, avelany hanana filoham-panjakana, avelany hanana premier ministre, avelany hanana miaramila sy ny gouvernemanta hatramin'ny andro ny Philbert Tsiranana ka mandrak'androany. Kanefa averina fanotelo, kanefa dia izao ataony mpitarika ny fikarakarana ny zavatra ho azy ny fanjakana nisy hatramin'izay, ary izay ny mahatonga ny fahatratsika ankehitriny. Zay fanjakana tonga eo ataontsika hoe sisy fa miala fa sisy, nefa voaloza noho ny teo ilay miditra, miala zay loza noho ny teo ilay miditra manaraka. Inona no antony? Mbola any ry zareo reo, mbola any izy, mbola mihanakany izy amandrak'androany. Ka raha ny marina anefa raha ny fransay no resahana, na ny gaulois na ny galatiana ampielezana tonga aty Madagasikara, raha ireo no resahana dia izao ny tokony ho izy ny tokony handoa onitra amin'ny malagasy, tokony handoa onitra tapitrisa ny malagasy, ireo razambe ny galatiana ireo na ny gaulois ireo, raha ny fahotana vitany teto no resahana. Fandripahana ain'olona 3 alina sy 9 hetsy no vonoiny maty sy misy tradrano teto, raha nitaky ny fahaleovan-tena tamin'ny 1770 akoatry ny arena izay naondra ny tsy hita pesipesena araka ny voalaza teo na namboarany lalam-by azy sy henatra sy tahotra, nefa dia mbola manohy mandrak'androany izy, ary izay no mahatonga an'io korotana misy mbarak'androany io. Dia ny fomba ny fandrobana ny harena ananatsika malagasy. Ny firenena madinika no mampatanjaka ny firenendehibe, miara-dalana amin'ny fivavahany zany, ary izay no ilazana an'izany eto, mba tsy hoe pilipitra moana ka tsy mahalala ny lalam-piainan'izao tontolo izao, ny hazakazaka anenjehan'izao tontolo izao ny fiangonana mba harodana. Sy misy mihoatra ny Madagasikara eto ambony tany raha fananana harena, na harena an-dranomasina, na harena an-tanety, hazo sarobidy, omby gasy betrafy vondraka tsara hena, matavy sady vavety, aondrana amin'ny camion. Niala tany Atsirabe aho ndray andro, niala tamin'ny 9 tadidiko tsara, miditra ny Fianarantsoa tamin'ny 20 mahery eo koa, camion lava be 420 zesika omby betrafy matavy vondraka no nentina. Baralahy ve hivarotra an'izany? Sia baralahy sy hivarotra an'izany, izy tsy amboatra hanao trano building. Baralahy va hivarotra an'izany, izy tsy vidy costara tahaka ty any Charles Valter ty. Izy va hividy an'izany, izy tsy vidy sprinter, hataonina no amidiny ny ombiny, sy izy no mivarotra an'izany. Betsileo ve raha le tena Betsileo, tena le Betsileo nentim-paharazana fa hivarotra an'izany, tsy manao an'izany izy. Ny andrasany dia izao, ny andro ndraiky andro, ny andrasany dia ny lasarain'andro,
ikabarena hoe tetony sao fa ny avy etony natao mena vozona vinono ny vava zay ny azo ny zava-dehibe aminy fa tsy isiana hoe rangaharagna dalo ivarotra dia ividy complet na ividy sprinter na ividy Mazda vidy 4x4 iny zalahy ministra kefokefoka amin'ny 4x4 managna omby le varotako amin'ny salama zao hazako 4x4 sy manao an'izany aiza ireo omby reo taiza ho lazaina eto amin'ity zany amin'izao anasavanatsika izao mba sy ahatonga asika hoe rehefa ara-panahy dia ara-panahy tokoa dia miresaka ny fanahy tompo fa hodidinin-javatra isika ary zay no antony soko atongavana an'izany firenena manana isika hazo sarobidy omby araka-lela zany tao vatosoa isan-karazany samy lafo vidy ambony indrindra volamena sy hita pesipesena gaga isika raha mandray raha ilazana eto zany zao mba avoaka ty pilipity ty 3 tonnes isam-bolana ny volamena mivoaka teto ansokosoko volamena 4 grama ty peratra tamin'ny mariazy ty nefa hotrina ny vidiny ty volamena 3 kilao isam-bolana ansokosoko afa-tsy zay mba hita eny afa-tsy zay mba ataotsika mba hazandrandremampianina ngara na isa zany no halalao tsara fa mbola andry zareo reo ao ato ambadika ato atao hoe bekisopa misy vondromby vy tapitrisa tonne ao fa sara ao amin'ny distrikany fanadiana misy vondromby tapitrisa tonne hareny malagasy namboarina talohany Adamasevy hoan'ny malagasy zany zahay zao rehefa nanao famitorana tany amin'ny tompona ndraiky azafady pastera fa efa lasan'olona an'io nanotanena reny any fatsara azafady pastera Valtera fa efa lasan'olona an'io rianina any amin'ny tompony io ny fanaraka tamin'ny frantsay amin'io ane ny japonais fanaraka tamin'ny frantsay amin'io ane ny allemand nefa isika sy ny taranatsika nanaovana azy miara-dalana amin'ny fiangonana zay ny mahatonga nyty zavatra ty ho resahana eto ny firenena madinika dia mampatanjaka ny firenena-dehibe izany tsy ahafoizan'ny firenena-dehibe ny firenena madinika isan'izany Madagasikara zay tsy fo ny firenena-dehibe dia ampiadiny dia miady tokoa dia tena miady io sika miresaka dia raha ny valonany ny fihavanana malagasy ny valonany le fomba malagasy nentiny paharazana zay ny havanany malagasy amin'ny fotokoa mbola tsy nisy didy vaovao nomeko anareo any zany nefa dia efa izay ny valonany faneny zareo no misy amin'izao miady ny samy malagasy mifamono miady ny samy mpanao politika ary dia tena miady tokoa zareo reo mbolana ary zareo reo ao an-damosina ao ambadika ao mitazona ny fampiadiana azy miady tanteraka ampiadiny ny tasaha ka dia misy tasaha dahalo ary misy tasaha zay tafihin'ny dahalo fa ny tena mampieritreritra ty koa mbola zavatra anankiray ho eritreretintsika amin'izao raha miresaka galiana ka amin'izay raka tantaran'izao tontolo zao basy mpanjakana daholo no any ampelantanany dahalo basy mpanjakana daholo no any ampelantanany dahalo ka raha hanotanena hazany taia ahoana no haniketsika hoe hazany tamin'ny raha farasoa abialahy agnamboara mamy ny basy mpanjakana tsy nitombona mihitsy zany iza no ilaza hanombolana andrangaharagna dalo agnakazo tagna ny basy mpanjakana nalay andrangaharagna dalo agnakazo tagna nizarainy amin'ny dahalo ka iza ary milaza teny tsotra ny pilipitra sy misy tompona ndraikitra amin'ny fiandrasana ny basy mpanjakana afa-tsy reto telo reto miaramila gendarme polisy reo no izy zay no asan'ireo miambina ny basy mpanjakana tahaka ny pastora miambina ny pilipitrany sy hiakarany mpaminany sandoka ka raha misy mpaminany sandoka miakatra amin'ny pilipitrana fiangonana anankiray sy hisy olo anao anazy ny panera amin'ny station manakazon-drano ny nagiraka any mpampianatra sandoka iny ho amin'ny pilipitrany masom-bahoaka eo fa le pastora ny tompona ndraikitra eo ka ambary zany
satria raha miresaka nyity lahateny ty sika dia misy zavatra zay tantarain'ny Paoly eo be dia be ny toetra rasy zay filany nofo tamin'ny Galatiana, ny fitsangatsangana, ny fahalotoana, ny fisesosesoana, ny fanompoasapa, ny fanaovana ody rasy, ny fandrafiana, ny fifandirana, ny adilahy, ny fisarahana, ny fiafinafonana, ny fampiandaniana, ny fialonana, ny fitokoana, ny fahamamoana, ny filalaovana rasy sy ny sisa. Rehefa jerena izay zavatra ny tany saina atao zay a dia zao zavatra eny amintsika eny hany eny zay. Sy olo agnandanitra misy ny tokotoko, sy ny olo any an-danitra misy ny mamilava, sy ny olo any an-danitra ny fampialona miady, fa isika ihany. Inona no antony? Ao hiany zareo reo mbola any manarakaraka any ihany. Ka hoy zay hoe mba lazaina eto ihany zay zavatra zay satria visy ny fotoana ivoahan'ny teny amina pilipitra amina zavatra tahaka an'izao. Noho ny antony dia efa fantatsika fa be fandeferana angamban'ny kristianina. Ka hitatsika tsara nefa ny zavatra misy raha miresaka ilay basy teo. Na ny basim-borogna kely mba tagnapelatagna ny rangaha regny adalo amin'ireo tatsara reo aza dia zao nalain'ny fanjakana ihany eny maka an'ilay basy tany amin'ireo olo reo. Nalain'ny fanjakana fa tsy ara-dalàna hono. Zay dia hitatsika amin'izay fa agny hiandry zareo reo any izy. Ny antony ilazana an'izany eto hoy ny mpandahateny amin'ity fotoana ity dia zavatra manohitohina ny fiainantsika zany, manohitohina ny fiainan'ny fiangonana zany, miara-dalana amin'ny fitorianany filazantsara zany, tahaka ny nataony tamin'izay fotoana zay, tamin'ny fotoana ny fohaza ny rangaha Rainy Soalambo tamin'ity sandra ity. Ka raha tonga raha Jesosy Kristy mitondra ny fanjakany Mesia, tondra ny misionera, tondra ny fanjakany Mesia taty, mba nitondra tonga koa ny Frantsay, raha taranaky ny Gaulois mitondra ny fanjakany taty, ary tena nanarara ohatran'izany dia manao vazaha mody miady, dia nomena lamba izay milaza hoe tsy tia vazaha, kanefa nanao ny zavatra nataony vazaha. Ary ireo dia nahatonga ny fandrobana nahazo ny fiangonana tamin'izay, fa na ny sekoly na ny fiangonana nataony Dada Rainy Soalambo sy rombiny folo sy ny rombiny folo mianada ho toeram-pivavahana nalainy akerina. Hitasika amin'izany fa misy raha amin'ny teny frantsay mialatsiny hoe misy domination, misy karazana tena fanaovana zinona sy fanaovana tsiny hazo lena mihitsy ny zavatra. Ireo lay lazainy hitany jaona apôstôly nataony hoe bibidia tamin'ny fotoan'androny ka tantarainy ao amin'ny Apokalypsy 7:20. Endry mpanafihana ny fiangonana ireo voalaza ireo tompoko dia fanaovana ampihimamba ny firenena madinika. Fa izay tena resaka eto ka dia ny Galatiana taranaka Gaulois no zanahany Romana ka nitondra faisana ary zany toetra zany dia mbola tonga mahatonga antsika ho voazanaka ihany koa mandraka ny roany miaraka tamin'ny firenena maro be izy tamin'izay, anisan'izany ry Laodikia, ry Frigia, ry Kapadokia, ry tanàna maro voalaza nampanoratin'i Jesosy hoe sorato ho any amin'ny fiangonana 7 izay efa fantatsika raha teo noho ny fotoana teritery dia tsy maintsy noho ny fitahian'Andriamanitra dia nahazo fahasoavana nandray ny filazantsara ireo Galatiana ireo, saingy nanangoly azy mafy ny toetra tsy ara-dalàna nentiny tamin'ny fanompoasapy sy ny fanagajana nataon'ny mpaminany sandoka. Saingy mpilaharena manko zareo dia mpivarotra, mpanakalo, mpiloka, ka dia tena tao aminy Andriamanitra ny varotra satria manana Andriamanitra ny varotra. Zany tsy midikako roa ny mpivarotra dia nao raharabany mahazo anay, fa ny varotra dia manana Andriamanitra natao hoe Mercure. Tamin'ny andro ningahy Philibert Tsiranana filoham-pirenena ny sena rehetra dia nisy mpanao hazo ngeza be misy soratra hoe mercurial dia napetraka daholo ny vidiny zavatra rehetra mba tsy hisian'ny fitaka sy lainga satria Andriamanitra ny lainga sy ny fitaka sy ny hafetsifetsena sy ny kobakambava izany atao hoe mercure zany. Nanampy teo amin'ny fahasahirana ny mpivavaka tamin'izay koa ny mpaminany sandoka. Nanana ny Galatiana ny toetra mafana fo amboalohany rehefa manao zavatra nefa morakivy sy mora miova hevitra. Nanaovan'ny Paoly fanamarena tamin'ny zareo zany haratsiny Galois zany
ny galatianina na galoa zany tamin'ny fotoana ahita ao amin'ny galatianina toko voalohany andiny fahenina sy ny fahafito zao le izy rahafitinina niala tamin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ry zareo ary eo amin'ny galatianina toko fahatelo andiny voalohany iza dia henjana ny tenin'ny apôstoly Paoly ry galatianina adala fantatsika ny hevitry ny hoe teny hoe adala ny zavatra faritan'izany very saina marary saina sy afa misafidy isony sy manana safidy isony mivadika doa olona sy misy ilana azy sony efa sy amin'ny maha olombelona sony fa io teny hoe adala io sy mba ohatrany ny teny hoe adala moa sika malagasy dia ampiasaina ihany amin'ny fotoana misy mpinamana efa miresaka amin'ny tantarany namany ahoana le iteo ve tadidina mahay matematika any ny adala iny sy adala izy eo rehefa misangisangy ny tovitovy vavy dia tialadala tiako dia manahirana sy adala ny eo rangaharay ny sombola tagny manevididy nandavo itelo apotaka nandavo itelo mpandrafosana ny hoasa nandavo itelo ny ombiny le valagnary mavy sofiny dehaka rangaharay ny sombola bebe adala le valagnary mavy sofiny sy adala le valagnary mavy sofiny fa entiny lazany fitiavany azy manana ny maha izy azy ka ry galatianina adala manana ny maha izy azy izy ary le adalany maha izy azy mahadala azy raha raisina avy amin'ny fransay izay razambeny dia izao zavatra misy eto amintsika fantatsika izao fa tsy hoe mivadika doa fosiny akory ny adala vady manina moa izy teo reo ray aman-dreny adala vady ray ny anaka nitahiry akarogno atrobaka hilazana ny vehivavy tsy mahay nitahiry ka be dia be ny fomba nampiasan'ny malagasy ilay adala sangy ty adala zay resantsika eto ty dia ny fandaozana any Jesosy Kristy ka niraisana fanahy hafa zay no resahana eto mba hahazo atsika azy bebe koa aza amin'izao lahateny ataotsika eto zao na henotsika zao dia zao ny galatianina dia la tokony ho samborona hoentina ty amin'ny toby ho saboina kanefa raha zay toetra zay raha lay nitany sainy Paoly teo zay tsy averina tsony fa lazay ny mpandahateny teo igny amintsika igny dia zao sika zao any dia izy zao sika rehetra zao ane dia tokony natsoina ty amin'ny toby ho saboina ary dia fisaboana atsika ane zao noho ny hadalantsika noho isika mety misy adala vady reny anaka noho isika mijaly noho ny fahasahiranana araky ny fanazavana teo adala ny olona manary an' Jesosy Kristy miala amin'i Jesosy Kristy ka mitafy ny lamba maloto ny fahazeny tilisana toy izany ireo olona mivary lavo amin'ny fampianarana ny mpaminany sandoko saroko ny tantarany ny mpiandro vavy anankiray ty mamperitreritra mampalahelo tya ka manomboka fo tsara sika hihaino ny tantary ty vehivavy anankiray mpanompon'Andriamanitra mpiandro voadonana fahoriana mafy tena mafy maty ny zanany lahatokana efa manambady miteraka iray telo volana tahorinan'io maty koa ny zanany vavy tokana mpianada zany ny zavatra ny tagnapony maty aby tena nalahelo ramatoa nalahelo tapoka teo to 5 volana orianan'io maty koa ny vadiny sisy tsony afa-tsisy mafy taminy ny nizakan'ilay fahoriana fahatelo na hafatesany vadiny satria io ny mba niakinany io ny nampahery azy io ny nanometoky azy io ny nampionina azy io ny mba sisa azy nefa pahony fahafatesana koa izy nalahelo dia nitomany tanondrika tomany manamafy le zavatra nambariny mpanompon'Andriamanitra mitoroteny teo zao zavatra ambarany tantara zao nampanginina sy nanginina itsony sy azo nampanginina itsony
ansoaso ny sisa natao tamin'ilay andro fandevenana teny Ampasana. Andrao ravaly eo nahoanaho ny teafelanao eto e, mba falinao a ravaly. Mo tsy fantatra na ravaly tera na ravaly saoloa te ravaly. Zay ny tantara. Fa nampalahelo le ramatoa, sy tasony natao dia niafofopofoka tamin'ny tany. Nefa rany nandray andraikitra ny gentilisa, fa dia ny sainty fotsiny teo ny kristianina, ny mpiandry, ny pastora. Dia mampalahelo, dia mampalahelo. Nandray andraikitra ny gentilisa arak'izay mba fatany, nangalaka vokaka rehefa miady fasan-drazana, miady fasana leo amin'ny silay pasana igny alana io tany loasa io atao hoe vokaka, nalany ny vokaka no ranoany amin'ny zinga. Rehefa noranoany dia napisotroany an'ilay mpiandry. Eo no sy ny andro 2 sekondra tonga dia nagnary tafy ilay mpiandry, ny zily, ny tanjaka, ny zinjigna, dia nosa satria roso lefa faheriny hoetiny devoly ho vonony agnaty rano. Refatra nandositra. Mbola gentilisa ihany, lehilahy gentilisa ihany nanenjika azy. Vero a, vehivavy mizinjigna, lehilahy gentilisa manenjika azy. Aia, maotinao lamba tagna asipy amin'ity fa terara. Tratra ihany rehefa ela. Inona moa tiany olazaina amin'izany? Aiza Jesosy amin'tahaka izany. Ary mba mitodika tsy amintsika tompony andraikitra, sika pastora. Pastoro, inona no ataonao raha manatrika tranga tahaka izany ianao? Inona? Lay pastora izay nanao ny fandevenana teny Ampasana, nyreo pastoraly vao avy nalaina ny tranga ny zavatra. Inona no ataonao? Ry kristianina ao, ry mpiandry ao, ry galatiana dala ao, izay tonga eto, inona no ataonao raha tratra ny tranga tahaka izany ianao? Hofanin'ny Jesosy ianao zao, sy tranin'ny Jesosy ianao zao, sy ho adala intsony, fa homen'ny Jesosy ny heriny, homen'ny Jesosy ny fahefany ho azy. Zany mahatonga ka miteny mpandahateny hoe ry pastora ao. Patao entre parenthèse kely eto, ry pastora ao, io mahapastora atsika io. Ny mahapastora ny tompoko ka maso fahatelo amin'ny olombelona. Ny maso ny olombelona dia 2, fa ny mahapastora dia maso anankiray fahatelo. Ary amin'izay ny pastora dia tokony olona hahasinjo ny zavatra tsy hitany olona. Zany manana maso fahatelo amin'ny mahapastora azy, mahasinjo ny zavatra tsy hitany olona, ka mba sinjonao va ny zavatra tahaka izany. Zay tena farana ihany koa ho antsika rehetra izay manatrika izao, tandremo sao tsy mahatsiaro an'i Jesosy amin'ny fotoana sarotra. Na manahoana nefa ny zavatra nahatonga ny galatiana dia ny galatiana dia ny fampianaran-disina hery loatra, dia zao tandremo sao mahita fivavahana, manetsika filany nofo, mandray amponga mikeretoka tsara, mandray tehaka mirefidrefy, mozika mampandihy, mahita ny dihy masaka, dihy apasana. Zay ataony hoe fivavahana ihany nefa dia tsy hitako dia mitovy amin'ny dihy nataondreniko rasarin-dro vola tamin'ny fotoanandro sy manao famadihana. Mandihy dia digniry mainty mihitsy ny reny olo mandihy. Inona mino fasana izy, dihy mamoafaly. Mitonona ho fiangonana fireny, saingy fahavalon'ny fiangonana. Ny tsy tadidiko na tamin'iny herinandro iny na sabotsy izay na zoma, miandry bisy amin'ny toerana anankiray eo Fianarantsoa, dia misy taxi mandalo. Dia rehefa tonga aloha ilay taxi dia nifinjanona dia nanao dia miagnosa aty aminahy aty. Dia hoe ilay chauffeur, misy olona mitady anao ao. Dia nijereko, vehivavy fantatro,
tsy dia avelatsika any zay resaka lava teo fa ny teny nataony dia manao pastoro nilazany Jesosy aho tamin'ny volana Jolay fa lafo ambongadiny amin'ny Satana ny fiangonana Loterana Malagasy. Pastoro todika amiko aho, pastoro inona no ataonao amin'izany zavatra izany? Nagneringeriny aloha aho, ny farako dia nivohako ny varavarana ka nataoko hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mivoary Satana, natahotra ilay chauffeur velominy tomobily lasa. Ka izany zavatra izany raha eto dia ngamba tsy dia natao hoe ampimehy aloha nefa tsy maintsy mampimehy moa ny zavatra tahaka izany. Ny zavatra mampimehy ny mpihainy moako matetika dia hoe dia raha tokoa izany fa tsy hoe hatsikana akory, mampimehy tokoa izany satria tsy hatsikana akory fa enti milaza eto hoe misy zavatra manodidina isika ry zanaky ny fifohazana ao. Fiangonana ataon'olona hoe fiangonana zandrina moa ny fiangonana sasany ireo fa ny mampieritreritra kay misy zokony sy zandriny ary dia misy dadatosiny ny toza, fiangonana neny fara, fiangonana neny aivo, fiangonana dadabe, fiangonana bebe, fiangonana mama fara. Ny farany misy fiangonana dadarabe indray fa tokana ny fiangonana dia ny fiombonany olona masina manerana izao tontolo izao ka izay velany zany dia tsy fiangonana. Raisiko ohatra ny zava-maniry anankiray fataontsika laoka, 2 karazana ny anamamy dia ny anamamy amboleny tasaha sy ny zezika tondrahany ka vokatra tsara sy ny anamamy namboa zay tsy mila tondrahana tsy mila tao iny maniriniry foagna igny la mifilagna aza dia maniriny ny anamamy namboa. Ny anamamy namboa dia maiso nefa tsisy manondraka tsisy manisy zezika kanefa moa zezika izy ilay toerana misy azy efa misy zezika ihany. Ohatra ilazany zany fa mila mandinika tsara isika tompoko amin'ny zavatra izay manodidina asika satria be dia be ny mpaminany sandoka izay miafara amin'izao fotoana izao. Ary amin'ireny mpaminany sandoka ireny i Davida dia mpanjaka, i Davida dia mpanjaka tandindony Mesia. Ary rehefa tena dinihina lalina sy tandindony Mesia fotsiny fa Mesia tandindona i Davida. Ny Salamo 2:20 andininy 5:70 dia miteny izao Davida: mitangorona amiko ny amboa ary ny fiangonany ratsy fanahy manemitra manodidina ahy. Mitangorona amiko ny amboa dia hitasika tsara fa tsy diso ihany ilay mpandahateny raha nanao ohatra momba n'ilay anamamy fa ny fampianaran-diso mielipatrany atsisery natao hoe anamamy namboa maiso ka izay soloaka dia mihinana ilay anamamy namboa. Mampieritreritra zany tonga eto tsika andinika an'izany zavatra izany. Aza manaiky hijoroan'ny mpaminany sandoka anao dondominy varavarana saingy ny mampieritreritra sy mampalahelo. Aza dia mahezana ry katolika satria fantatra fa misy katolika maro eto na ry adventiste aza mahezana tompoko raha milaza zao teny zao. Mampalahelo fa tahaka ny tany lonaka avokarany fampianaran-diso, fampianarana sandoka ny protestanta. Ka dia olona miala avy amin'ny protestanta zaholo. Misy aza olona herinandro izy na fanafotagny tonga dia fa nataony pastera. So ihany fa tsy pastora fa pastera. Ka raha pastera zay izy dia samba ringara-penjanahary Botson zay. Tsy izy fa ireo pastora. Tsy randrenandrasana Dieudonné eto zany. Ireo pastora. Sy président Sinoda zany, président Sinoda pastora. Fa naniasana zareo pastera. Zao ane pastera. Teny ohatra jeu de mots zany kanefa mba hahazoana mandinika tsara ny raharaha. Tratran'izany isika ry galatiana protestanta lasa dia manday makany
rehefa tongana izy maneno ray zay aho vo tena nahazo famonjena, zay aho vo tena nahazo an Jesosy Kristy. Sarona ny fotoanany roboroboany atao hoe fikambanana atao hoe faky fiainana ao amin'ny Kristy. Mafy bery zareo rehefa mivavaka, tena mampihetsi-po mihitsy ary vahoaka tanora maro ny tonga ao aminy. Nisy tanàna anankiray izay aty Sandra fa tsy hotonona ny anarany, hanao alim-bavaka amin'io tanàna io ny faky fiainana ao Kristy, dia vory tokoa ry zareo, tory tena mampihetsi-po, vavaka mandasaka ranomaso, ary tena mifandrombaka ry zareo hanao azy, hanao fandrombaka itory tena, sangy miafara amin'ny balina ifampisapasapana kipo ihany le zavatra. Lozy zany, vady fa somary nivatambatana le teny mba hahazoantsika azy, hampatonga antsika harikoriko aminy. Famonoana jiro, vonoana ho ny jiro fa ho tonga ny fanahy masina hanazava. Manomboka amin'izany iasan'ny fanahy masina hono, izay no antony anomonoana ny jiro fa ny alim-bavaka te iasan'ny fanahy masina. Dinjany ny feon'ny mpitarika, manambara amin'ny feo avy manao hoe hoy Jesosy, didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Jesosy ny mandidy atsika hifankatia. Kosa mia mibitsibitsika amin'ny namana hoe ry malala, aoka isika hifankatia fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Tenin'Andriamanitra zany tompoko, hoy ry zareo araka ny Jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahafito. Dia evero amin'izany ny tantara, ilay Satana mihitsy no mandray andraikitra hanakorotana ny fiangonana. Ilay devoly mihitsy no miely manao arak'izay azony atao. Tantara nisy tamin'ity firenentsika zany, ary nisy tato i Betsileo ny trangany zany, mitonona ho fiangonana na dia ny mpanohy zany fa fiangonana amboy zany, kanefa dia mbola miseho fiangonana ho marina. Izany ny Galatiana adala, izany ny Galatiana adala mielipatrana ka tsy maintsy mila fitandremana isika. Tahaka ny fivoriana amboa, ny fivoriana tahaka izany. Tsy azo tononona eto mitohy ny fivoriana amboa, zay anohy an'eritreritra dia manohy azy, fa tsy azo tononona eto zany. Izany fivoriana amboa izany no endrika isehoany zavatra manadala atsika protestanta. Raha nolazaina teo hoe herisetra fitsiky ny firenena anankiray ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, dia fananarana atsika zany mba hibebaka. Ary tahaka izany koa nahazo ny zanak'Israely tamina fitsiky ny Babiloniana ka ny baibahany. Nefa namanahoana andrenesantsika mangirifiry ry firenena ry mpanompon'Andriamanitra dia sarovy sy ny fampitaresaka zahay mialoha zahay sy le mpandahateny, le mpitoro-teny teo, dia sarovy fa izao trotroin'Andriamanitra eo atratra ny mandrakariva ny olony, eo atratra ny Jesosy mandrakariva isika. Ka raha irain'ny ankizy no eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra, sy izy ihany fa isika rehetra, zazak'Andriamanitra totoy izany. Fitrotroany antsika izao lahateny izao, indrindra fa nitoro-teny maro efa natao teto sy mbola atao eto, mitrotro atsika izy mba ho taizany tsara. Izao fivoriana masina atao eto izao dia fanafahana tanteraka atsika. Nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egypta, Jehovah'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Pasika tao Gosena. Ary nanafaka atsika koa izy tamin'ilay tena Pasika, tamin'ny namonoana ny zanak'ondry novonoina tao Golgota ty Jesosy Kristy. Nampandaloviny Mosesy teo anelanelany ranomasina mena ny zanak'Israely, ka tamin'iny fandalovany teo anelanelany ranomasina mena zay lalana nitondrana azy iny no nahafaka tanteraka ny loto ny fanandevozana ny zanak'Israely dia ny fanandevozana nataony Egyptiana. Sy misy olona tety ambonin'ny tany mandalo amin'ny lalana eo anelanelany ranomasina afa-tsy ny zanak'Israely. Tandindo n'ilay lalana sy fahamarinana dia Jesosy Kristy iny lalana nitondrany Mosesy ny olon'Andriamanitra teo anelanelany ranomasina iny. Halalana fa lalana tokana sy andalovan'ny nizaniza afa-tsy isika kristianina izay mandray ny tenin'Andriamanitra ihany. Lalana tokana mitondra ny olona ho amin'ny fahafahana mandrakizay dia ny fiainana izany. Jesosy izany lalana izany. Lalana nataony, lalana namboarina
teo amin'ny azo fisaliana izany mahalalana azy izany. No raisiny ho an'ny tena ny tenantsika, no raisiny ho an'ny nofo ny nofosika, dia tonga Satana ka nandrebodreboka azy amin'ny silo na tonga azy ho faty. Tamin'izany nividiana antsika tamin'ny rano ka mitohy amin'ilay resaky nitoro-teny teo ilay rangam-panan-karena ho vidiko izany lany izany. Tamin'izany nanamboarany Jesosy lalana ho antsika, tamin'ny nandraisan'ny tenantsika izany nividiana antsika tamin'ny rano. Nisy takalo ny fanaovana tao ary zay no atao hoe vidy. No raisiny ho azy ny nofosika feno fahotana ary natolony atsika kosa ny tena ny fiainana mandrakizay. Zay no mahalalana azy. Ny famonjena nataony no ahatongavantsika ny an-danitra. Sy mora ny asa nataony Jesosy mba lalana azy ho antsika. Endrika iray koa ilazany ty zao, vavahady izy, vavahady nondry izy no idirana sy ivoahana. Mivoaka eo aminy ianao hitory ny filazantsara, miditra eo aminy ianao hiaona amin'Andriamanitra. Fanadiovana atsika tanteraka no hevitra zany. Tolambaravarana izy ka dia mandalo eo ambany mandrakarivo sika amin'ny fanadiovana. Azo lazaina koa zao hoe tokona ambaravarana izy, ka inona moa ny tokona ambaravarana fa tsy dia fa mahafahatongotra. Fafao amin'ny Jesosy ny tongotra ao, sao mitondra lotom-pahotana ao amin'ny lanitra. Pastera, nahoana dia magnambany an'i Jesosy ianao, Jesosy no ataonao hoe fa mahafahatongotra. Dia fa hita fa izay ny toetratsika. Zay eny ny toetra ny valitere, zay eny ny toetra tsika rehetra. Mahafatongotra amin'ny Jesosy, amin'ny toetra adala, toetra galatiana tsika. Eritreretra fatratra. Kanefa mbola azo azy ny miheno an'izany no izy natao ota noho ny amintsika mba handevina ny ota tsika. Ry havana, ray aman-dreny, ry mpivavaka tonga eto. Rehefa miresaka an'izany fafana zany, ry pastora, zao no hevitry ny teny hoe atolory an'i Jesosy ny fahotana. Mielohan'ny handraisanao ny tena mandrano Jesosy ho zarainao amin'ny olona mantohalika eo anolohan'i Jesosy hizarao an'izany, fafao amin'i Jesosy ny tanana. Satria zava-masina no atolotrao. Mielohan'ny ao amin'ny fotoana anomananao ny toro-teninao, fafao amin'i Jesosy ny tanana, mba ho tanana madio no atsanganao hanome hanolotra ny fitahiana, raisy ny fitahianao renan'ny toro-tena. Tanana voadion'i Jesosy no hanana an'izany. Hanoloranao ny sodranao ronika, ry pastora luterana. Hanolozany ny sodrana, ry mpitandrina FCKM, ry inona moa ny anglikana amin'ny episkopale, reo manjary masindaha tonga ao an-tsaina rehefa raha. Fitahianao renan'ny toro-teny dia mila tanana voadion'i Jesosy. Izany ny pastora velo ny fanahy tondroina eto, ary resahana manokana sika pastora. Zany no ataotsika ngamba raha ohatra atao hoe misotro rano pahasoavana, dia manotsam-bava amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Hampadio ny toro-tena, hampazava ny toro-tena, velona ny toro-tena, manambara an'i Jesosy sy hitodika amin'ny zavatra hafa ny olona manana ny pastora. Ary ry havana io pastora io zareo tsara, maizy aza ny pastora araka le ohatra teo, tokony hanana maso telo ka ny mahapastora ny masony. Fahatelo, ahitany ny zavatra rehetra tsy hitany olona, ahalalany ny zavatra rehetra tsy fantatry ny olona, ary zany te ho tovosiny amin'ny fananany an'i Jesosy Kristy. Iza ngahy tsy misy ny fanasan'ny tompo raha tsy misy amin'ny loterana zao ny resahana, tsy misy raha tsy ao ny pastora. Da tsika amin'izany. Kanefa dia misy any olona sasany zay mba fifaliany ny mahita pastora tondra pataloha amin'ny tapina. Tsy vitany atitsika raha matoa, tokony akory no atao. Fa raha le pastora fa manao kravaty volomparasy clair salam'izao, dia tsy faly ny olona sasany. Zany ny pastora velon'ny fanahy tompo. Ary zany pastora velon'ny fanahy zany dia fa nisy pastora niaina an'izany tamin'ny fotoanandro, tsy izy zany fa docteur Martin Luther. Ary eto dia mamela ny mpandahateny isika
mba hilaza hoe i docteur Martin Luther no pastora luterana voalohany teto ambonin'ny tany, satria le maha luterana sy ny anarana Lutera fa ny fampianarana, zay ny maha luterana. Sy natsoina ho pretra hitarika lamesy izy, fa natsoina ho pastora hanokatrany marina dia ny fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana an' Jesosy. Natsoina hiatika ny hafesen'ny katolika tamin'izay fa tsy amin'izao. Ny katolika tamin'izay zay nivarotra famelan-keloka mba hanamboatrana tempoly. Sika hamboatra tempoly eto. Efa tamin'ny 700 taona nandatsahana ny vato fejoro tao. Tamin'ny 2004. Zao sika mbola eto. Zay rehefa tsara ny tantara amin'izay zavatra mety mitranga eo ny tantaram-piainantsika. Fisapana mafy zany mahazo antsika zany. Nefa raha ny tantaraina lava teo, mahalava nyity lahateny ity, raha tsy variana hoe mihaino tsara ianareo, dia zao tokony ho zavatra mora amintsika ny mahavita an'ity. Raha nanao asa, raha ity any katolika ka nanao asa amin'ny fanjakana izy, vetivety, satrana tagna mitehaka dia vita. Nahoana isika no izany. Fisapana mafy zany. Sy misy afa-tsy ny fitodihana amin'Andriamanitra amin'ny fisapana mafy. Ny olona nanao diso dia mahasapa fisapana mafy, ny heloka vitany, Davida no anisan'izany. Tsy nahita lalaka zorana intsony, tsy nahita lalaka andosirana intsony, sa nahita toerana hilefana intsony, sisa natao tery dia ny baboka tamin'i Jesosy, ny lefitra tamin'Andriamanitra. Aoka ho tahaka izany koa ianao zay tonga eto zao. Aoka ho tahaka izany. Tsy misy toerana hafa-tsy eto, avy mitery ianao zao. Rehefa nydinina ny fiainan'i Davida, dia izany nanekeny ny fahaterenaka sy ny sahirany zavatra hafa sy nanetitena tamin'Andriamanitra izy. Io nahakanto ny fiainany, na dia teo aza ny toetra manala baraka izay naharihary ny Baiboly nananana. Mahagaga dia ny androm-pahoriana no tena niainan'ny Davida tamin'ny fahasambarana teo ambany tany maherin'Andriamanitra. Izany tompoko no mandeha araka ny fanahy. Hery avoaka Jesosy avy eo ziana no mena antsika handresensika ny fahavalo, dia ny biby dia izay tsy mihevitra afa-tsy ny hamiravira atsika. Raiso izany hery izany hamelona atsika. Raiso izany hery izany fa ananatsika an'izany ny mahavelona araka ny fanahy. Fanehoana izany fa ziona no ivoahan'ny fanapahan'i Jesosy handresensika ny biby dia Galatiana. Ao ziona no amoahany ny hery mampahefana izay ifehezan'ny firenena rehetra na aiza, ny fanjakana rehetra na aiza. Vakeo ny Zakaria 7, ndiny 7:10. Vakeo ny Salamo 2, ndiny 9 ka hatramin'ny 7. Feno ny fanjakana Kristy sy ny fahefana, ny fanjakana rehetra eran-tany. Aoka hatoky an'izany isika, ary ny fahatokiantsika an'izany no hahavelona araka ny fanahy antsika. Ny fahatokiantsika an' Jesosy amin'izany fanjakana sy fahefana izany no fahavelomana amin'ny fanahy sy fandehanana amin'ny fanahy. Raha velon'ny fanahy sika dia hanery indrindra ny hanana an' Jesosy ny firenena rehetra ho lovany tanteraka. Raha tanteraka izany dia voavonjy avokoa ny olona rehetra, ny firenena rehetra, fa tsy hisy olona na diray aza maty tsy vita batisa. Mila hizotra eo, mila lalana hizorana eo amin'i Jesosy anefa ny jentilisa. Sarotra ny manao lalana, miteny momba ny lalana ihany ny GPDS teto tamaraina. Sarotra ny manao lalana satria mila fitaovana maro, mila tagna maro, mila fitaovana iasana, mila fitaovana ampiasaina, mila andromaso, mila fanaraha-maso, mila finiavana, mila olona mazoto, mila olona tia le asa. Araka ny lazain'ny PDS teo tamaraina dia hoy izy amboarina ny lalana Ambomasoa, Fianaratsoa, ka ny entreprise la président no miatoka ny famitana izany lalana izany. Sy maintsy ampy fitaovana la président vao mahavita an'izany. Sy maintsy manana olona maro, sy maintsy olona manana mahatoky hanao an'izany. Sy matory alina ny directeur général ny la président mandinika ny fomba hatanterahany asa. Mila ansika hamboatra lalana hidirany jentilisa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ny fitoria-teny sy ny tafika masina izany.
ny fananganana fiangonana siseri zany mamboatra lalana sika zao eto io anefa ny lalana ataotsika mbola mitanindro eto hianytsika hatramin'izao harena lehibe eo ampelantanan'i Jesosy isika hamboatra ny lalana ho an'ny gentilisa sy ho atsika mba handalo amin'ilay lalana tokana dia Jesosy Kristy zay tsy misy mpandalo afa-tsy ny kristianina ihany manana fitaovana ary fomba ny fiangonana ny fiombona sika izany fiangonana izany tempolin'Andriamanitra velona sika zao ny maha tempolin'Andriamanitra sika tempolin'Andriamanitra ny tenasika satria ao amin'ny tenasika ao amin'ny fotsika no hitahirizan'Andriamanitra ny teniny ka sy isika tsy izaho sy ianao no mitahiry ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao fa Andriamanitra ihany no mitahiry zany ao am-ponao ao ary zay ny mahazo antoka tempolin'Andriamanitra isika ny tenasika satria ao amin'ny tenasika ao amin'ny fotsika no hitahirizan'Andriamanitra ny finoatsika an Jesosy raha tiky zany dia zao na dia miteny asika mino an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lahatokana dia sy isika sy ianao tsy izaho no mitahiry zany ao am-pontsika fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina izany no mahavelo ny fanahy atsika izany no andehanasika araka ny fanahy sarotra ny mamboatra lalana mavesatra ny asa isan'izany ny fahasarotana ny mahatonga ny fahasarotan'ny fanamboarany lalana dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay mbola fantatsika araka ny lazana teo zay so ihany anefa fa manakoako eran'izao tontolo zao manakoako aty soatanana eto amin'ity tobomasina ity ny tenin'i Jesosy manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanomenareo fitsaharana Jesosy milanja ny azy fijaliana miakatra ho an'ny Golgota no miaso makanesa ty hakaiza makanesa ny Golgota eo am-pototry ny azy fijaliana eo amin'ny rano eo no misy ny fitsaharana ka ho anao zay nandreany zany teny zany dia tsarovy zany teny zany fa antondianao eto ny iaona amin'i Jesosy Kristy amin'izany ka raha mavesatra entana tokoa ianao mavesatra heloka tokoa ianao ataovy tatitra eto ny enta mavesatra ao rehetra mba président Sinoda taloha mbola atao hoe grand spaf tamin'izany Horombe sy Anala dia ty spaf ty anao tatitra amin'ny Sinoda lehibe tany Tomasina tamin'ny taona 770 hanao tatitra mivory ny birao inona tsy voalaza reto dia natao ny tatitra rehefa tonga tany ho iny filohan'ny FLM ny teny ahy président Rabenolahy tamin'izay inona ity ataony ingahy ity nahoana no tsy nataony ingahy ao ilay zavatra nolazainy ingahy tamin'izaho nanao visitasy fa tamin'izay ingahy to nilaza taminy fa misy bureau d'études luthériens pour le développement aiza misy filakevitry ny olona luterana hampandroso aiza misy luterana pour l'informatique aiza misy fanabeazana sy fampianarana kristiana ho an'ny zaza ho an'ny ankizy aiza misy ny cercle d'études socioculturelles atao tsy nataony ingahy ao mahagaga zany misy ny orinasa luterana ny sahanasa vavety nataony ingahy aiza daholo eo ataovy ao io satria asan'ny fiangonana diso aho satria sy tafiditra ao ny tatitra tokony ho izy dia natao teny taona tonga ny KMSL tany aiza leo atsimotsimo ao président ao Amboasary atsimo nataoko ao koa io dia hoy indray ny président ny FLM vaovao docteur Coutendor Modeste mahagaga ny ianao fa ny Charles Valterany ty inona ity belda ity rahanareo sy pafo io fa sy ty filoloha ity fafakria ty sy aty io diso aho satria nilaza zavatra tsy tokony ho lazainy zafatoko ka raha lambara eto amin'ity fitodiana amin'ny fanahy hanaovanao tatitra
tatero eto tompoko ny zavatra manavesatra anao rehetra, ny heloka sy ny fahotana vitanao, ary ho anao na ho ahy zay mahalala ny heloka sy ny fahotana ny fahadisoana vitan'olona nama ibisibisiho izy, tandremo sao adinonao fa izao anie ny zavatra nataonao, azarira re fotsiny amin'ny fanafosana ilay olona, ampahafataro azy fa isika dia afarina zany amin'ity hitodika amin'ny lalany ara-panahy ity, ampahafataro an' Jesosy ny zavatra manahirana rehetra tompoko eto, ny zavatra manavesatra rehetra na vokatra ny fahoriana ny trotroan' Jesosy, fa amin'ny fahoriana dia mitrotro anao Jesosy, zay ny dikany tatero aminy misaora azy. Raha ny tokony ho izy aza io trano firaketana io tsy ombitsony ny efitrano tsirairay hitanterasika ny tatitra eto, fa ny tokotany tokony ho velarina io moa tokony hisy gazon fa na mbary matimaty fotsiny, eny tokony ho fain'olona manao tatitra amin'i Jesosy, fa tandremo sao mitatitra zavatra sy tokony ho taterina tahaka ilay rangahy tamin'ny kianjan'ny tempoly, Andriamanitro saotranao aho, nahavitany adidiko aho, fahafolo-karena taizany zanako tsara, sy mba tahaka io lehilahy mpanota mpamory hetra tsy misy lagniny ho aho, tatitra tsy tokony atao zany, fa ny tatitra ilay mpamory hetra tokana fotsiny mamindrafo amiko mpanota. Tonga eto ianao hitady an'izany zavatra zany, anso fanatonana zany, ary sy anso fanatonana ihany zany, fa anso hahalalana hiarihary amintsika fa marina fa fiazonan'i Jesosy Kristy mafy dia mafy ny fitiavany atsika zany, ka nirahany atsika ho aty zao tanàna mba handraisatsika ny fitahiany ho ao amin'ny sabata fitsaharana mandrakizay. Izany ny fandehanana araka ny fanahy zay avoaky ty toby lehibe zao tanàna ity ary tamin'ity pilipily ity androany. Amen.